Makasika ny fanatanterahana ny fampihavanam-pirenena indray kosa Omaly dia nilaza tamin'ny fomba ofisialy ny avy eo anivon'ny FFKM fa nahemotra amin'ny 7 ny volana aprily hatramin'ny 2 ny volana May ny fihaonana nasionaly ho an'izay fampihavanam-pirenena izay. Eo anatrehan'izany nitondra ny fanehoan-keviny ndry zareo avy eo anivon'ny CRN. Voninahitra amin'ny fandraisana anjara amin'ny fihaonana ho an'ny fampihavanam-pirenena ny CRN araka nambaran'Andriamatoa Tabera Randriamanantsoa saingy nitondra sikera ny CRM momba ny fomba hitondran'ny FFKM amin'ny fampihavanam-pirenena. Nahemotra moa izy iny 28 avril hatramin'ny volana May. Zay amin'ny CRN ane mandeha anjara foana fa raha ohatra ka findesan'ny FFKM anazy zao zany izy nazady amin'ny siminy koa le 28 avril jusqu'à 5 May ho raikitra. Satria le communication'ny président'ny FFKM zany mba tokony amboariny any amin'izao situation zao. Zany mitose olobe loatra hoe naso tonga le anakiroa zay dia vona dia mandeha any ary zahay tsy manao négociation amin'izy roa fa miresaka aminazy fosiny. Gnasanareo ny négociation atsara ny conciliation nationale. Mba imagineva asika moa zany zay efa mandeha amin'izao fotoana zao raha manao front anakiray zany iandrazoetsy président Zafy mianso ny ahery politique maromaro sy ny musulman sy ny fiangonana hafa ary ny ray aman-dreny manao ny azy koa misy avitaketo asika. Fiao dia manao afatry ihany amin'ny FFKM amboary atao tsara ny fampiresana mba haraikitra anazy satria ny malagasy efa mianjaja anazy io. Manamafy ny fitakiana tokony ametrahana ny CNR rafitra ara-dalàna tokana hitondrana ny fampihavanam-pirenena ny ekipan'ny profesora Zavelbert. Na ny président Zafy ny sotra ary marina zany hoe raha anao ny fampihavanana ny FFKM dia aoka izy ara-dalàna araka ny lalàna tokony hisy zany ordonnance na décret fa ireto no manao fampihavanana satria misy koa ny FFM zay agnatin'ny lam-pandrerana ara-dalàna manao ny fampihavanana zay nitaky ny président Zafy foagna aloha ny FFM raha anao asika na omeo any FFM no anao any dia misanonga asika sotratra zay any président Zafy. Andrasana arak'izany fanapa-kevitra avy amin'ny profesora Zavelbert na handray anjara amin'ny fihaonana nasionaly momba fampihavanam-pirenena izay ho toto-tsaina amin'ny 20 aprily hatramin'ny 2 volana May 2024 avy izao.